Anio Alarobia, 12 ny volana Martsa, taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masin'i Lioka nalaina tao amin'ny toko faraka amby folo, andinin'ny 720 ka hatramin'ny 230. Tsy homena afa-tsy ny famantaran'i Jonasa amin'ny ity Taranaka ity. Tamin'ny izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ireo vahoaka betsaka nitangorona teo aminy, nanao hoe Taranaka ratsy ity Taranaka ity. Mitady famantarana izy, nefa tsy homena afa-tsy ny famantaran'i Jonasa amin'ny. Fa tahaka ny naha-famantarana ny Jonasa tamin'ny olona tany Niniva no haha-famantarana ny Zanak'olona koa amin'ity Taranaka ity. Hiara-mitsangana amin'ny olona amin'ity Taranaka ity ny mpanjaka vavy avy any atsimo amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy satria niala avy tany amin'ny vazan-tany izy iain'ny fahendren'i Salomona, nefa indro misy mihoatra noho i Salomona eto. Hiara-mitsangana amin'ity Taranaka ity ny olona tany Niniva amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy satria nibebaka tamin'ny toritenin'i Jonasa izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho i Jonasa eto. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy.